Fivoriana napetraka ny KMF Konoe mikasika ny fifidianana solombavambahoaka miara-ny fampiororona amin'ny kambana. Boriboritany voalohany nanatanteraka mariazy Vaobe. Famokarana lavanilina ny sokatra androany ny tampihotazana. Angafalaigna indray tompoklay tompoko vavy nandesinay mitsidika ny tokatranao amin'izao matonaly izao. Alakamisy faefatra ny volana Jolay taona 2024 tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasanao mpanajana anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS hatramin'ny farany. Mahakasika ny resaka politika dia hiara-ny fampiororona amin'izao fotoana izao ireo mpikambana eo anivon'ny KMF Konoe manoloana ny fitoriana ny olona izay nandika lalàna tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo iny. Nambarany Andriamatoa Andoniana Andriamalaza Ray izay filohan'ny KMF Konoe fa tsy emotra izy ireo manoloana an'izany fietsika atao izany indrindra mandra-piandrasana ihany koa ny fanapahan-kevitra izay raisin'ny olom-panjakana. Horantsika ny fanadihadiana mahakasika an'izay tateriny Germain no menjanahary sy Erzora Jaonarifony. Tsy emotra amin'ny fitoriana ny KMF Konoe raha tsy misy ny fandraisana fanapahan-kevitra ataon'ny fitondrana toy ny gouvernemanta sy ny seni ary ny HCC manoloana ireo olom-panjakana izay nandika lalàna nandritra ny fifidianana solombavambahoaka iny. Raha ny fanazavana izay voaray dia efa mipetraka ny fitoriana eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany momba izany ary misy ny fandrahonana mahazo azy ireo mahakasika ity fitoriana ity. Etsy ankilany dia nambarany ihany koa fa tsy misy olona ambony lalàna eto Madagasikara fa samy tokony jinja izay nafafiny ireo mpandika lalàna ireo ary izay no antony mahatonga ny fametrana ny fitoriana eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany fa tsy eny amin'ny HCC satria fanazazina no takiny. Le andin'ny fahenifolo ndraiky ambinifolo roa ambinifolo ao amin'ny fifidianana le lalàna fizoro fanambinifolo soarivo tikitsotra valiny tikolazaina mais tsisy fandaninana ny impartialité de l'administration et neutralité des services publics. Taotinireny dia nanao fanamariana ary manatena fa tsy mbola karakory ny andraisan'ny gouvernement fepetra na eo amin'ny préfecture républicain ihany koa ho an'ireny olona izay nandika lalàna ireny. Ka na andray fepetra moa zany na tsy andray fepetra dia nametraka fitoriana zay eny anivona fitsarana ambaratonga voalohany izay ialafitsiny tsy afa-paoteneniko anareo hoe aiza mba ho fiarovana an'ireo vankolombelona sy fiarovana an'ireo ny fikambanana KMF fanabeazana ny firenena zany. Misy olo ny fitondrana na ny telo fitondrana zany hoe olona karamainy vahoaka olo mpiasam-bahoaka zany tsy maintsy notoriana fa ifandikana lalàna natao zay misy usurpation de fonction na fisandohana andraikitra zay natao misy ihany koa tokony andraikitsy ny CED izay tsy maintsy nametrahanay an'izay fitoriana zay satria tena mibaribary koa fa mifandikana ary antenainay fa tsy maintsy isy fanavaozana fanamboarana na fanoloana mihitsy an'ireo mpikambana eny anivon'ny raha mangatsiazy seni zany mba hisy ny fahombiazana tsaratsara koa hiatrehantsika ny fifidianana eny anivon'ny commune rehefa kelikely eo. Ny zava-misy rehefa mandray fepetra ny fitondrana dia afaka mienitra ny KMF Konoe fanabeazana ny firenena. Ankoatr'izay dia nisaotra ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny KMF Konoe manerana ny Madagasikara ny tenany ny amin'ny andraikitra lehibe izay nosahaniny teo amin'ny fanaraha-maso eny fifidianana iny. Nambarany fa ilaina ny fijoroany rehetra amin'ny marina mba olom-pirenena vanona ny Malagasy ary Madagasikara vanona no lovainy taranaka faramandimby. Fa natanteraka fivoriana ihany koa ny avy amin'ny antoko kintana sy ny CRN Amaray Zoma eny amin'ny Villa Elizabeth manodidina indrindra ny resaka politika maloto ny fitondrana misy ankehitriny sy ny vokatra ary ny fizotra ny fifidianana solombavambahoaka natao farany teo no anisany horesahana anatiny izany fivoriana Amaray io izany. Ao aorianany dinika sy ny fivoriana izay ho tanterahany antoko moa dia isy
ny havalandresaka izay atao amin'ny mpanao gazety ao aoriana izay. Tateriny Germain no menjanahary ny andindininy jiaby. Tsy mijanona ny fikaroham-baolana ataon'ny antokintana sy ny CRN ny amin'ny zavamisy eto amin'ny firenena raha nambaran'izy ireo. Nivoaka ny vokatra ofisialy momba ny fifidianana osolombavambahoaka. Vaolamby 700 ny fitorinana izay tonga teny anivo ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panondrenana nandritra iny fifidianana iny. Saingy tsy mifanalavitra amin'ny vokatra vonjomaika izay nomen'ny seni na ny vomera maleo tena misana ny fifidianana ihany ny didy izay navoaka ny HCC. Raha ny fanazavana izay voaray dia saika manerana ny faritra no nahitana alabato nandritra iny fifidianana iny. Miariary ny fanitsakitsahana ny lalam-panondrenana tetsyteroa. Saingy toa tsy tazana ny vokatra izany nandritra ny famoahany HCC iny vokatra ofisialy iny. Manoloana izany dia isy ny fivoriana izay ho ataon'izy ireo eny amin'ny vila Elizabeth rampitsy zoma fadimy ny volana Jolay izao. Raha ny fantatra dia fivoriana izay iarahana amin'ireo mpanao politika mitovy sy fomba fijery amin'izy ireo ny amin'ny fitantanan-draram-pirenena amin'izao fotoana izao ity fivoriana ity. No mafisy pastora Edouard Tsarahamy fa efa hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena na ny fifidianana filohan'ny repoblika no efa nisy ny alabato teto amin'ny firenena. Na resaka teo anivon'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana nefa nandritry ny famoahana ny vokatra ny hoe azo raisina fa tsy mitombona. Ny toy io halatra io tamin'ny fifidianana osolombavambahoaka ny 7 ny volana meteo iny. Saingy samy mody fanina na ny HCC na ny seni. Ho avy indray ity ny fifidianana oben'ny tanàna ary efa mivoaka ny daty izay narosony avy eo anivo ny vomera maleo tena misana ny fifidianana na ny seni momba izany. Nambaran'izy ireo fa tsy azo ekena intsony ny fisian'ny zavatra tahaka izany eto amin'ny firenena. Andrasana arak'izany ny tapaka mandritra ny fivoriana izay ho ataon'izy ireo rampitso eny amin'ny vila Elizabeth ity. Vaovaon'ny toe-karena somary ratsy ny vokatra lavany raha oharina tamin'ny taognoloso iny tamin'ny ity taona 2020 sy 2020 ity. Nisokatra niany ny taom-piotazana eny fotony ho an'izay vokatra lavany izay ary dia nidina 30 isanjato ny vokatra tamin'ity taona ity araka ny nambaran'ireo mpandraharaha. Mandidina ny 700 sy 1000 taona eo izany manerana ny nosy izay tsy nisy afa-tsy ny vokatra ahondrana ihany. Araka izany no tena azo tamin'ny ity taona 2020 sy 2020 ity. Edena Elia Mathieu Princy. Niena 30 isanjato ny vokatra lavanila tamin'ity taom-piotazana 2020 sy 2020, 20 sy 2020 ity hoy ireo mpandraharaha amin'ny sehatra io. Antony tonga izany ny fiotazana mialoha ny lavanila maitso indrindra any amin'ny tapany avaratry ny nosiny. Eo ihany koa ny fiovaovan'ny toetry ny andro ka mahatonga ny fahatarany ny famono ilay lavanila. Tsy vitan'ny niena fa ny aratsy ihany koa ny vokatra noho izany. Tombanana ho manodidina ny 700 taona eo ny vokatra manerana ny nosy amin'ity taom-piotazana ity raha toa ka nahatratra 2000 taona izany tamin'ny taon-dasa. Everina ho ahondrana makany ivelany avokoa nefa io 700 taona io mba ahafahan'ireo mpandraharaha malagasy mampiakatra ny vidin'ny lavanila ary tsy mahafaty antoka azy ireo. Raha tsivina kely ny tontolon'ity vokatra lavanila ity tamin'ny taon-dasa dia ny faritra Antala sy Vohemara ary Andapa no namokatra betsaka indrindra izay nahatratra 300,000 hatramin'ny 500,000 taona. 700 taona kosa ho an'ny faritra Analanjorofo, 50 sy 200 taona ho an'ny Mananara avaratra, 50 taona ho an'ny Maroantsetra. Ny faritra Ambanja kosa manodidina ny 50 hatramin'ny 570 taona. Fenarivo Atsinanana no isan'ny ambany indrindra izay manodidina ny 20 hatramin'ny 520 taona. Tamin'ny farany volana martsa teo no nanondrana lavanila farany Madagasikara izay nahatratra 200,000 taona ho an'ny taom-piotazana 2020 sy 2020, 2020 sy 2020. Ny sokatra androany moa ny taom-piotazana lavanila 2020 sy 2020, 20 sy 2020 ho an'ny faritra Analanjorofo, Fenarivo Atsinanana, Mananara avaratra, Sainte-Marie, Soanerana Ivongo. Manomboka ny 10 Jolay izao kosa ny taom-piotazana ao Vavateny raha toka amin'ny 12 Jolay ny taom-piotazana lavanila ho an'ny Maroantsetra amin'ity taona 2020 sy 2020, 20 sy 2020 ity.
Tsara ny mampatsiahy fa 7 volana ny fepotona ahafahana mamboly ny lavanivo azahoana vokatra izany. Manampitrotraka ny zava-misy anefa ny fisian'ireo mpangalatra sy mpioty ny lavanila manta sy ary izay ihany koa no miteraka ny tsy fandriam-pahalemana maro samihafa any amin'ny foibeny izany vokatra lavany izany. Fa lafim-baovao hafa dia olona 8 no voasambotry ny Gendarmerie avy ao Antanety tamin'ny omaly vokatry ny raraha fivarotana sy fangalarana omby alatra moa izany. 4 tamin'izy ireo no mpangalatra omby ary 4 hafa kosa no mpividy izany omby alatra izany. Nambarany avy eo amin'ny Gendarmerie pirenena ao an-toerana fa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna ary io tsy fanarahan-dalàna io no mitarika amin'izay fahazoana vahana amin'ny resaka fangalarana omby sy fividianana omby alatra izay. Germain Menjana ary sy Manora Andriamalala no mitatitra ny vaovao. Efada mpivarotra omby alatra sy efada mpangalatra omby alatra no voasambotry ny Gendarmerie pirenena tao amin'ny fokontany Antanety commune Ampanitokana. Raha ny fanazavana izay voaray dia ny 7 ny volana Jona teo no nisy nametraka fitarainana mahakasika ny omby very tao amin'ny posta avancé ny Gendarmerie pirenena tao Ambohimiadana. Nandeha ny famotorana ka efadanitra tehaka tao anatina fiara 4 fourgon niaraka amin'ny enomby efa voatetika. Natao ny fanadiadiana ary ireto farany indray no nanoro ireo tena mpangalatra ny omby eny amin'ity fokontany ity. Ny alan'ny premier dia napetraka ny contrôle inopiné tamin'ny RN4 teo ambony Andranomafana fanibotana commune rurale Antalatamate. Napetraka teo ny élément brigade Antalatamate ary tratra tamin'izany ny tobile fourgon marque Renault izay tao anatiny omby anankiray izay voalaza fa very tany amin'ny Tanety commune rurale Ampanitokana. Olona efadano tao anatin'ny tobile io izay voalaza fa recheleur, boucher, varikena ao Antalatamate eo ary efa natao ny famotorana moa dia nilaza ny dénonce ny tena auteur principaux ny nangalatra ny omby io ry zareo. Avy hatrany dia natao ny fisamborana tany Ampanitokana ka tratra tamin'izany koa ny olona efada izay tena nanao ny alatra tany amin'ny Tanety mora commune Ampanitokana. Izay eto anivon'ny Gendarmerie eto Ambohidratrimo dia compagnie Ambohidratrimo dia tsy andefitra amin'ny resaka fandrarana ny omby io satria efa natao ny famotorana dia voalaza fa efa réseau mihitsy na efa fafomba fatony zareo izy eo. Misy ny mpangalatra ary misy ireo olona boucher ao Antalatamate ireo izay mpandray ireo omby alatra. Ka ito izay dia manetana ho an'ny olona mpandrarany omby mba hanaraka ny lalàna sy ny fitsipika izay tokony hifiana izany. Ny omby rehetra izay tokony vonoina dia tokony eny amin'ny abattoir no vonoina izay misy ny présence ny vétérinaire sy ny gendarmerie. Miantso ny mponina eny antoerana moa ny avy eo anivon'ny mpitandro filaminana ny amin'ny fiaraha-miasa sy ny fanomezam-baovao indrindraindrindra. Itsy ankilany dia fantatra ihany koa fa isan'ny fokontany hiara-ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka ity fokontany ity amin'izao fotoana izao. No mafison'izy ireo fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany sy ho tandroka aro ny vozona no antom-pisin'ny Gendarmerie pirenena. Vaovao avy amin'ny polisy pirenena kosa trangam-piarahamonina misy herisetra dia lehilahy iraiky avy any amin'ny nosy La Réunion no voasambotry ny polisy tamin'ny omaly fahatelo ny volana Jolay 2022. Resaka fampijaliana sy fanaovana toetra mamoha fady tamina vehivavy teratany malagasy sakaizany moa no antony fisamborana. Ny toriteny amin'ny polisy ilay manangy iraiky ary nilaza fa nampijaliany sakaizany ity izay efa niaraka tamin'ny taonany maro ary efa nananjanaka izy ireo. Tsy vita ny voniny mahazo azy fa nasainy ity sakaizany ny hinana ny malotony ilay vehivavy. Natahotra ny ho faty moa ity vehivavy ity satria nambanany tamin'ny antsika dia nanao ny nasainy natao. Efa maro ny tranga mamoha fady azon'ity vehivavy ity saingy efa tafahoatra loatra ny zavatra nahazo azy ka nitory teny anivon'ny polisy izy. Nosamborina avy hatrany moa ity teratany vahiny ity ary niaiky ny raha izay nataony. Mivezivezy eto Madagasikara sy any amin'ny nosy La Réunion ilay rangahy ary nanome vola ilay vehivavy ka nolazainy ity rangahy fa laniny ilay vehivavy avokoa ny vola
no sary-piaro amin'ilay vehivavy ihany koa izy ka dia izao nasainy nanao ny tsy fanao izao ity vehivavy ity. Mitondra ny fanazavana mahakasika izay indrindra ihany koa moa ny avy eo anivon'ny polisy-pirenena dia rahantsika vetrany. Sary-piaro zany le vazaha dia vao tonga izy avy any tonga ao an-trano mialina dia tonga dia vono nataon'ilay vehivavy fa hoe manao sipa hono ilay vehivavy dia ny vola laniny any amin'ny lany dia vonovonoany tao le vadiny dia tsy avelany mivoaka ny trano. Zaho izy tsy afaka mandeha dokotera mihitsy fa tsy avelany mivoaka ny trano dia mba afaka mitsoka ihany zany le vehivavy mandeha any amin'ireny dia tambatambasy indray dia miverina indray rehefa avy eo dia tonga ao an-trano indray dia ohatran'izay foana hiarany vonofoana fa ny tena tsy zakany zany tamin'ny tendray mitoraty tsy vitany hoe vono fotsiny le izy fa tena zavatra mofady ihany koa no nataon'le rangahy tao atokantrano izy ireo na dia netiny tany amin'iny WC le ramatoavadiny dia nampisotrony rano maloto tao amin'ny WC dia mbola tsy vitan'izay ihany fa nandeha koa izy mivoaka dia rehefa avy eo dia natsony koa le vadiny hoe raha tena tia ianao dia hoano maloto kio dia sady ambanany antso le vadiny dia matahotra ny vonony dia mihinana tokoa an'le maloto. Izay ny momba niny fa lafiny sosialy dia mitoy-atrano ny etsika asa sosialy izay karakarainy avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny tany amin'ny boriboritany voalohany indray no nisitraka ny fisoratam-panambadiana maimaim-poana tamin'ity niany ity. Olona mpivady efatra izy ireo no nahazo an'izany fisoratam-panambadiana maimaim-poana no karakarainy commune Antananarivo renivohitra izany. Ny antsiprian'izay tateriny Noro Fitiavana sy Tahiry Niaina ranariny irina. Mpivady misaina indray avy ao amin'ny fokontany 3G Angara ao amin'ny boriboritany voalohany no nahazo tombony tamin'ny mariazy Vaovao no karakarain'ny commune Antananarivo renivohitra ny Alakamisy 4 Jolay. Araka ny toromarika ny ramatoabe ny tanàna Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana dia amporisihina hatrany ny mponina mba hiroso amin'ny sehatra ara-dalàna satria mahazo tombony eo anatrehan'ny lalàna hatrany ireo mpanara-dalàna. Ankoatra izay dia mora amin'ny zanak'izy ireo ihany koa ny mahazo taratasy ara-panjakana toy ny kopia. Araka ny toromarika ny ben'ny tanàna hatrany moa dia tsy nifarana tamin'ny Andriamanteripo ny fanaovana ny fanambadiana Vaovao araka ny lalàna sara amin'izao fa mbola mitohy hatrany satria ny commune Antananarivo renivohitra dia tsy mitsahatra ny mampirisika ny olom-pirenena tsirairay avy miroso eo anatrehan'ny ara-dalàna. Ary amin'izao fotoana izao zany dia misy ilay fanatanterahana fanambadiana Vaovao izay misy adimy naman'ireo efa nitotosaina teo aloha ihany ary hatrany arakaraka ny fahatongavan'ny olona dia manatanteraka an'izany hatrany ny boriboritany voalohany eo anatrehan'ny toromarika amin'ny ofisinay avy amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalao Ravalomanana. Nanentana hatrany ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny boriboritany voalohany fa vonin'izy ireo ny andray ireo mpivady izay manampandriana ny isoram-panambadiana ao amin'izany boriboritany izany. Tena vala mivoaka tsy faniriko afa-tsiniriko fa isorako manokana ny fiangonana no Croisy Angara akomadriko manao azo zava-tsy isorako manokana ny tompon'andraikitra eto amin'ny tokolerany eto amin'ny firasana voalohany. Tonga na resy lasa tamin'ny fanambadiana foibe zany tena fitiavana marina fa tsy hofosina sady tsy niterena fa tsy hofo ka misotany boriboritany karakara fisoratana sy ny mombamomba ny fanambadiana soma tsara. Ny asa sosialy dia mbola hitoy hatrany eny anivon'ny boriboritany izay mba ho fanalana ny fahasairanany mponina.
eo amin'ny tontolon'ny toe-karena izay dia efa maro ireo miditra amin'ny sehaim-piariana atody amin'izao fotoana izao ary ny roborobo izany tato anatin'ny 10 taona farany. Raha ny fantatra dia somary nangingina ary ny aratsy isan-taona ny tsenan'ny atody ho an'ireo mpivarotra izany eny Antomadinika eny moa no foibeny ity fivarotana atody ity raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Mialafo ihany koa ny vidiny satria dia 570 ariary no amarotan'izy ireo, ny mora indrindra, ny kely indrindra izany ary tafakatra hatrany amin'ny 400 sy 400 ariary ny lehibe indrindra amin'izany atody izany. Eny amin'ny tsenan'ny makamaro moa izay resahana izay fa mbola hafa ihany koa ny vidiny rehefa tonga eny amin'ny mpanjara. Nagnano fanadihadiana manodidina izay indrindra inory fitiavana sy tahiry ny anarana ary nirina tamin'ny tianyany ity horatsika fetrany. Saky amrona eo amin'ny tontolon'ny varotra avokoa ny ankabeazan'ny malagasy noho ny tsy fananana asa toy ny amin'ny resaka fivarotana atody akopa na atody lava. Raha ny hita iny amin'ny tsenany atody eny Antomadinika manokana ny 470 amin'ireo mpivarotra ihany no tena matianina, ny ankoatr'izay kosa antselika avokoa. Mahavelona ihany aloha ity asa ity raha ny voalazan'i Samuel izay efa 12 taona nivarotana akopa na atody lava. Saingy raha ny tsena amin'izao aloha dia tsy misy mihitsy raha ny nambarany hatrany. Mahavelona ny asa fivarotana atody satria tombola eto satria nanomboka tamin'ny taona 2008 zay nefa teto dia hatramin'izao eo mbola eto. Efa inona taon'ny ray aman-dreny teo aloha dia kosa efa misy abeany zany izy io, manomboka amin'ny misy anarany hoe petit 1, petit 2, petit 3, moyenne na calibre, hors calibre dia arakarak'izay koa ny vidiny. Izy zany oharina tamin'ny herintaona dia mety dia mandeha zany ilay izy satria tsy haiko hoe noho ny fiainana misarotra ave dia lasa mihena filan'ilay olona atody. Ny atody aveto zany dia afany mahitsy daholo, any ambanivohitra mahitsy iny daholo. Mpivarotra atody eny an-toerana ihany koa ifaniry vao aingana izy no nivarotra teto. Tsy dia azona tombony loatra ny tsena ho izy fa rehefa mahavita sakafo sy hofa-trano dia izay ny zava-dehibe. Marina fa ariary 10 sy ariary 5 eo ny tombony azo isaky ny atody. Raha toka manodidina ny 500 sy 300 ariary hatramin'ny 400 sy 700 ariary ny amarotan'izy ireo ny atody iray. Tsenan'atody tamin'ny fetiny renina Katimba metimety fa voalaza 26 dia tsy dia mandeha tsena. Izay ny mandefa prégros dia any amin'ny patron mihitsy maka dia arakarak'izay fa le mpivarotra eny ansisiny izao izay tiany amarotana azy ohatra hoe alainy aty ohatra hoe 400 dia izy ihany mieritreritrany hoe tokony hamidiko 500 na tokony hamidiko 507 dia izay ary 5 sy ary 10 ihany nalainay. Za zao vao aingana kely mivarotra teto dia rehefa mahavita an'izay mba tokony hoe sakafo sy hofa-trano. Ahitana sokajin'olona maro moa ny mpivarotra atody akopa na atody lava eny an-toerana toa ny bebe Martine. Ny karamanana salamba izy taloha fa noho ny fahanterany dia tsy vita intsony ho izy. Nambarany ihany koa fa rehefa mahavita sakafo fotsiny ny vola azo dia efa ampy. 400 zay zao ny lafo teo. Tsy dia mandeha, atao hoe mandeha tsy mandeha, malafolafo kely hoanina fotsiny dia zay. Za rery dia mahavelako na atao hoe arivo ara tombatra azy dia ataoko mahavita iny fa tsy hitako izay ataoko. Raha manana salamban'olona taloha dia tsy vitako tsony fa reraka ny soro dia eto zany mba atao hoe mipetrapetraka dia zay. Ankoatra izay tsara ny mampafantatra fa tsy eto an-drenivohitra ihany no amarotan'izy ireo ny atody akopa na atody lava fa hatrany amin'ny faritra toa ny Sambava, Tamatavy, Mananara. Vaovao ny kanina 720 sy 20 ny koragna labolitsika anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto. Nasiana fanovana ny ekipa izay andray anjara amin'ny lalao ho tanterahan'ny ekipa pirenena Barian'i Madagasikara atao any Egypta amin'ny alahady ho avy izao. Mpilalao roa no tsy maintsy najanona tsy andray anjara amin'ny alahady io. Eo aloha ny vokatry ny faratrana izay nahazo ny mpilalao raiky tamin'ny lalao farany teo fa eo ihany koa ny fahazon'ny mpilalao raiky ny karatra mavo tamin'ny izany. Iova tanteraka araka izany ny paikady entina misoma boly amin'io alahady io ho an'ny ekipa pirenena malagasy ny Barian'i Madagasikara. Horatsika ny andindin'izay vaovao izay tateriny Edena Eliasy Mathieu Prince.
araka ny efa fantatry ny rehetra dia ny République démocratique ny Congo no ifanandrina amin'ny Madagasikara amin'ny lalao ampahavalon-dalana ny alahady 7 Jolay izao ao anatin'ity kanina 2022 ity. Araka ny vaovao farany dia isy fanovanany mpilalao ny Barea hiakatra kianja amin'io alahady io. Misy roa ny mpilalao tsy afaka hiatrika izany dia ilay maharitra Marco eo amin'ny irakiraka sy Bapasy eo amin'ny vodilaharana. Noho ny fahazon'ny karatra mavo no tsy ahafahan'ny Marco hiakatra kianja raha toa ka ny faratrana nahazo azy nandritra ny lalao fifantsanana farany teo no tsy ahafahan'ny Bapasy mandray anjara amin'ity lalao ampahavalon-dalana ity. Raha nambarany mpanazatra n'ity ekipa pirenena malagasy ity Nicolas Dupuis dia mety ho Iravelson Ryan no aka ny toeran'ny Marco. Mety tsisy fiovana kosa ny aka ny toeran'ny Bapasy fa Imam Gervais izay efa nanolo azy teo amin'ny toeran'ny vodilaharana ihany no iverina andray izany. Efa nisy ny toromarika manokana nomena ireo mpilalao ary iova manomboka eto indray ny fomba filalao sy ny teknika maro amin'ity indray mitoraka ity ho hiatran'ny mpanazatra azy ireo. Fa ankoatra izay ihany koa dia mifanindran-dalana amin'ity lalao ampahavalon-dalana ny kanina izay tanterahana ny alahady 7 Jolay ity ihany koa. Ny famaranana ny lalao iadina tompon-daka maneran-tany eo amin'ny kitra vehivavy izay ifanandrina ny États-Unis sy Pays-Bas. Marina moa fa efa intelo zao nandrombaka io anaram-boninahitra io ny États-Unis ary izy ny tompon-daka tamin'ny lalao farany. I Pays-Bas kosa ny tompon-daka ny Europe tamin'ny 2 taona lasa. Tanterahana ny alahady 7 Jolay izao ihany koa ny lalao famaranana Copa America izay fanandrina ny Brésil sy Peroa. Tamin'ny isa 4-roa no nanilian'ny Brésil ny Argentine tamin'ny lalao manasadalana voalohany raha toa ka resin'ny Peroa 3-8 i Chili tamin'ny lalao manasadalana faharoa. Eo amin'izay resaka boly izay atrany tsara ny mampatsiahy fa nanomboka tamin'ny taogno 5-2 no nanomboka teo ny tantaran'ny Barean'i Madagasikara satria tamin'ny fotoagna io no nanaovana ny fifaninanana izay nokarakarain'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra hitadiavana ny anarana vaovao andesin'ny ekipa pirenena Malagasy. Manangy raiky renim-pianakaviagna izay monina ao Mahajanga ao no nandrombaka ny amboara tamin'izany ary anisany vy nahitana ny angadinanana tamin'ny ty fanomezana ny anarany Barean'i Madagasikara ity. Tsy iza zany fa Clotilde Razana Joelina izay mpampianatra ihany koa ao amin'ny sekolim-panjakana raiky ao Mahajanga ao. Arahantsika ny fampahafantarana an'izay eo amin'ny rindratsary ny Manora Andriamalala. Ana Joelina. Ka ny logo ny FMF zany dia le sary lohan'omby dia nandeha le izy amin'ny radio locale hoe isy faninanana ekipana nationale dia mba handray anjara ao le logo resaka omby tonga dia tonga avy an-tsaiko avy hatrany le resaka hoe barea le izy fa tsy barea na barea ka io barea io zany inspiration ko tamin'ny papako mbola za 10 taona tany Toliara ola avy any Toliara babako dia misy tanàna kely misy andreo zay be barea ny anarany dia ino baba ao zao barea zao hoe omby ly da ka io laha vono io hoany da tsy sira la masiro avao ny asako fa io zaho zany mbola tsy nahita tamin'ny 10 taona tamin'izany tsy nampoiziko hoe firy taona taty orina tamin'ny taona 5 nahazahoako loka zay zavatra nanontaniako tamin'ny 10 taonako zay dia nanomeny anarany ataotsika hoe barea zany ny tena izy zany dia hoe barea satria zay ny tena FMF tamiko koa tary hoe nareto nareo 3 mianadahy nareo nahazo an'ity loka ty saingy naresenao andreo dia le anarana hoe barea sy baria zany nenao izy zareo no hita tao amin'ny Akademia Malagasy barea no anaran'izy io zany ao amin'ny Akademia Malagasy fa ny fiteny paritra hafa tsy considéré. Ity renim-pianakaviana ity izay lasa ren'ny barea no fiantso azy hita ao anatin'ny rakobolana izay navoaka ny Akademia Malagasy ny teny hoe barea izay midika hoe ombidia. Nanamafy Ramatoa Clotilde fa hitondra avo ny ekipa pirenena Malagasy io anarana izay isaloran'io. Zaho optimiste be hoe matora fa nahazaka andreny hoe andrarezona Nigeria nadaboka andreo za mino marimarina fa farafaratsiny
paraparatsiny sanatriany amin'ny demi-finale angambandreo vao horendrika zany koa ny espoirako dia ho tafita horereny Madagasikara. Manambady ary manana zanaka mianada Ramatoa Clotilde Razana Joelina, manana zafikely 3 lahy ihany koa izy. Nampitombo ny fankafizan'ny baolina kitra ny nahazony io amboara tamin'ny fanomezana ny anaran'ny ekipa pirenena malagasy io, ary mbola mahavelombolo azy ny dingana vita ny ekipa pirenena barean'ny Madagasikara hatreto. Iny ihany koa tompoko lesy tompoko vavy no andesintsika namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS, mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Sorana bevata ihany koa ireo ekipa jiaby izay niara-nisa lana natotosany ireny vaovao natolotra teto ireny. Magnano samy tsara amintsika jiaby indray amin'ny manaraka koa. Mandra-piona tompoko lesy tompoko vavy.